La 4G Batelma vous présente Nivava. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Batimax. Manoltranao ny fampalalam-baovao. Sardine trésor. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Manoltranao ny fampalalam-baovao. Maro karazana goût aminazy tsara loatra zamiana aminazy kritika jiaby bonjour Manoltranao ny fampalalam-baovao. Lavage Kiri. Manolotra ho anao ny vaovao. Lavage Kiri ho finaritra ny tontolo andronao. Fitsidihana maro no nataon'ny filoha Andradioel tao amin'ny nosy Maurice tamin'ity androany ity. Nanomboka io hariva io ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovatenan'i Maurice izay atao amin'ny Champ de Mars ao Port-Louis. Olona roa no nahiditra ponjavonjy maika manoloana ny raharaha famarotana ny zaridaina Antaninarenina sy ny CEG Analamahitsy araka ny didim-pitsarana ny voaka alina. Tompon'antoka maro amin'ity raharaha ity ihany koa ny mbola karohana ankehitriny. Ny farana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny iliora ariva teo ny fepitaona niasan'ny OVEC nandraisana ireo antota taratasy filatsahako fidiana ho solomaviboaka tato anatin'ny andro farany no hita taratra ireo kandida. Niroso tamin'ny fandrodana ny ampahantany fanaovan'ny mpianatra fampiarana ao amin'ny École de formation de technicien agricole eny Ambatobe ireo teratany vahiny laza ho tompony tamin'ity androany ity. Miantso ny fandraisana andraikitra ireo mpiasa eo anivon'ny EFTA. Maresaka iraisam-pirenena any Algérie taoriana ny fanambaran'ny Abdelaziz Bouteflika fa tsy hanohy amin'ny fitaom-piasan'ny fandimy intsony ny tenany fandresena mezinezana no antikan'ireo vahoaka manohatra ny filatsahako fidian'ity filoha ity. Mialitindreo avy hatrany. Finaritra tompoko lasy tompoko fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika Manasanoara anaraka izany hatramin'ny farany. Ny anomboantsika ny vaovao dia fitsidihana maro no nataon'ny filoha Andradioel atao nosy Maurice tamin'ity androany ity nanomboka io hariva io ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovan-tena ny Île Maurice izay atao amin'ny Champ de Mars ao Port-Louis fanadinina raha Arsona ihany sy Albertin Ramirarivo. Ny maraina teo nitsidika ny site patrimoine mondial ao Port-Louis izay fitehirizana ny vakoka maro samihafa mirakitra ny tantarany nosy Maurice sy ny filoha Andradioel. Petit navire qui va nous rappeler l'arrivée des immigrants et aussi de ceux qui sont venus de Madagascar. Nitsidika ihany koa ny vakoka iraisam-pirenena mirakitra ny tantaran'ireo andevo izay namono tena nitsambikina teo amin'ny Montmorne toerana ny afianan'izy ireo rehefa nitsoaka ny fanandevozana. Tsy ivona fa nisy ny malagasy tamin'izy ireo ary misy tsangam-bato fahatsiarovana ny malagasy namono ny ainy eo amin'ny Champ de Mars izay napetraky ny Prime Ministre Jean Rabemananjara tamin'ny fotoan'androny. Notanterahana ny tapany hariva kosa ny fandraisin'ireo olom-panjakana ny antoerana noraisiny ao amin'ny hoteliny Hôtel Tropiche ny lehibe ny mpitsara Mauriciana Kesho Parsad Matadine ny filohan'ny antenimieram-pirenena Ramatoa Santibay Anoumandji ary ny lehibe ny mpanohitra Charles Gaëtan Xavier Luc Duval. Toera manantantara roa lehibe aty nosy Maurice ary ny tantaran'izany nosy Maurice sy ny avian'ny mponina eto no nitsidihan'ny filoham-pirenena Radioel andro tamin'ity andro ny talata 12 volana marsa taona 2024 ity ny maraina. Ny tolakandro kosa izy ny fiatombohan'ny tolakandro dia nandray ireo vahiny manakaja maro tao amin'ny trano ny onenany
ary tazany fiainana izany moa dia tsy azonatrea ny mpanao gazety amin'izao fotoana anarahantsika ny vaovao izao dia mbola mitohy ny fankalazana an'izay avaraka amin'ny 20 taona nazahoan'ny Maurice ny fahaleovantenany izay izay ataony amin'ny Champ de Mars moa amin'izao ora izao entina aminao hoe torapitsa amin'ny fampahalalam-baovao ihany ny momba izay fankalazana izay raha ampitso kosa dia isy ilay fihaonana lehibe ihaonan'ny mpandraraha malagasy sy ny mpandraraha maorisiana izay atrehany ny filoham-pirenena ary amarana ihany koa ny fitsidihana amin'ny fomba ofisialy sy ny fanasana amin'ny fomba ofisialy ny filoham-pirenena aty amin'ny nosy Maurice. Andry Rarsona ho an'ny Kolo TV. Eo amin'izay lafiny izay hatrany dia nitsidika ny zaridaina La Pépinière atao Maurice ihany koa ny vadin'ny filohan'ny Repoblika Miala Rajoelina androany. Ity toerana ity izay ahitana karazam-boninkazo maro isan'ny mampalaza azy ohatra ny fisian'ny plan pomme de terre hita ao amin'ity zaridaina ity ihany koa ny camélia, gardenia, violette sy ny maro hafa araka izao hitantsika amin'ny sary izao. Fa lafa mavao hafa kosa indray dia olona roa no nahiditra ponja Vojomaika manoloana ny raharaha famarotana ny zaridaina Antaninarenina sy ny Siogena Lamahitsy araky ny didim-pitsarana nivoaka alina. Tompon'antoka maro amin'ity raharaha ity ihany koa ny mbola karohana ankehitriny. Fanadimy antarandriana. Roa no nahiditra ny ponja Vojomaika, nisy ireo namoahana didy fampisamborana ary nisy ireo mbola karohana ankehitriny. Izay rafezina ny valim-pitsarana omaly alina mikasika ny raharaha famarotana ny zaridaina Antaninarenina sy ny tany nisy ny Siogena Lamahitsy teo aloha taorian'ny fitoriana nataony teo ny Ministeran'ny Fanajariana ny tany, trano fonenana sy ny asa vaventy. Nitazomina ponja aloha zany ilay lazaiko teo dia roa zany izy ireo. Eo zany ilay tompon'andraikitra voalohany fanana tany eto Antananarivo renivohitra izay nanao an'ilay nanaiky nanao an'ilay famondrana ilay mutation dia eo ihany koa zany ilay mpikambana ao anatin'ny conseil municipal tamin'izany fotoana izany izay nanao sonian'ilay acte de vente dia le filohan'ilay conseil municipal, le président conseil municipal tamin'izany fotoana izany moa le voalaza fa mbola hoe marary any amin'ny hôpitaly io dia nandefasan'ny fitsarana ihany koa didy mapaka azy ihany koa. Isan'ireo karohana ihany koa ny mpividin'ny tany. Le olona izay miafina fa tsy hita hatramin'izao zany le mpividy indrindra satria misy mpividy izy anankitelo samy hafa izay rehefa nikarohana dia na ny adresin'izy ireo ary ny trano fonenany nampiasainy tany amin'ilay atota taratasy rehetrarehetra nentina nanaovany an'ilay famondrana na limitation tany amin'ny domaine dia adresy tsy izy, adresy sandoka satria rehefa nitadiavina tany amin'ilay adresy ireo mpividy ireo dia adresy tsy misy ilay izy, adresy tsy miexiste. Dia manamarina moa ny filohan'ilay fokontany fa hoe tsy misy eo amin'ilay toerana io ilay adresy io dia hatrany zany dia efa misy ilay olana satria na ny adresin'ilay olona izay nividy raha tamin'izany dia efa nataony adresy tsy izy dia mbola mandeha moa ny fikarohana ka ho an'ireo ilay olona tsy hita ireo zany dia namoahany fitsarana didy mapaka an'izy ireo zany sy mampitady an'izy ireo ihany koa izay napetraka amin'ny mpitandro. Araka izany, maro tamin'ireo voaroeroa ireo no nitanandraikitra samihafa teto amin'ny firenena. Isan'ny tompon'andraikitra ihany koa anefa ny notaire izay vavolombelona omendanja araka nambarany mpahalalana nanontaniana. Voalaza lalàna dia hoe jusqu'à inscription du faux izany hoe raha ny zavatra tena fahadisoana ny notaire hoe zavatra diso natao tao dia izay ny responsabilité personnelle sy professionnelle vao afaka hoe firina zany ejehana. Izany hoe raha ohatra izany tena ninina noratra zavatra hosoka na lainga atao anatin'ilay izy dia izay mahariso azy. Izany hoe ohatra hoe zavatra fantatro notaire fa tsy nisy akory na fantany fa halatra dia zavatra ohatr'izany efa ninina tao dia izay vao mety hoe mise en cause zany ny responsabilité professionnelle. Tena nininanao inscription de faux ve izy tao anatin'ilay izy izany hoe ninino dina tsy hita ve nefa voasoratra ao anatin'ny
ao anatin'ny taratasy mivarotra momban'le izy ny mahatampanjakana tsokapidy azy. Tsy nanome fanazavana mikasika ny andraikitra raisin'ny komina Antananarivo manoloana ireo tranga famarotana tany sy ara-dalàna eto an-drenivohitra ireo ny teo anivon'ny komina Antananarivo raha toka ny ezaka naka vaovao ny mpanao gazety. Tsy mijanona amin'ireo tandro ireo ihany, mbola maro ny tamin'mpanjakana anaovana fanadihadiana ankehitriny. Fanifarana tamin'ny fomba ofisialy androany tamin'ny 10:00 teo ny fepitoana ny asan'ny OVEC nandraisana ireo antotan-taratasy filatsahan-kofidiana ho solombavamboaka atao anatin'ity andro farany ity no hita taratra ireo kandida Fezora Falsiona Saina. Taorian'ny fikatona ny fandraisana ny antotan-taratasy filatsahan-kofidiana ho solombavambahoaka teny amin'ny biraon'ny OVEC eo am-panatanterahana ny fandravonana ireo tompon'andraikitra amin'izao fotoana izao. Raha ny tarehimarika avy amin'ny seni miisa 770 sy 300 ny isan'ireo kandida ho solombavambahoaka nanatitra ny antotan-taratasy teny anivon'ny OVEC manerana ny Madagasikara isa hatramin'ny 4 ora tolakandro. Taorian'ny tamin'ny 10:00 OVEC maro no mbola nahitana filaharana raha ny fampitam-baovao voaray hatrany. Tamin'ity andro farany ity ihany koa no nahitana fanaterana antotan-taratasy betsaka noho ny andro rehetra saika manerana ny renivohitra. Saiko hoe ny fombatsika gasy veo hoe amin'ny fiam-potoana farany vao tena fihetsiketsehana sa hoe ahoana fa nisokatra tamin'ny 20 ny volana febroary zany ny filatsahan-kofidiana herinandro voalohany sokafan'izany filatsahan-kofidiana zany na ny fisokafan'ny OVEC dia tsy nisy olona mihitsy zany mba nandarina dia nantany atotantotan-taratasy ny zavatra ilaina nefa aty amin'ny akatoky ny fikatonan'ny OVEC zany vao somary hitanay ohatrany hoe lina daholo ny olona. Tsy misy olana misy ny fanaovana ny dossier fa stratégie manokana izay anaisa amin'ireny no nanaovana ilay izy hoe androany anaterana ilay dossier. Isan'ny nanatitra ny filatsahan-kofidiana ireo kandida miaradia amin'ny fitondrana. Tena anatanteraka ny be da be zany ny programme filoham-pirenena satria zany fampiresaka tamin'ny mahitsy mihitsy be da be ny tetikasa ho ataony aty avaradrano dia mila mifanaraka mila manaiky amin'izay le mponina andray an'lizy dia zay eo asa andraikitra eo solotena amin'ny vahoaka hiteny amin'ny président izao le ilain'ny olona dia hiteny amin'ny vahoaka hoe izao le foto-drafitra tonga eo amin'izany toeran'ny solombavambahoaka izany dia mitaky andraikitra izany. Ny andraikitra voalohany izay ho atao dia niara asa amin'ny ben'ny tanàna izay ho lany eo ianareo izay efa eo satria ben'ny tanàna dia isan'ny olombofity anatoerana ary ny fampandrosoana dia miainga avy any fotony fa izahay dia vonona itsoro hiaro ny safidiny vahoaka ny Tsimbilano hitondra ny entahitany vahoaka ny Tsimbilano anasoany vahoaka ny Tsimbilano. Araka ny tapaka moa zany dia zay ny tondrony Andriamatoa Filoha no tohanany rehetra ka dia ireo izy ireo vahoaka be ika rehetra miaraka amin'ny Andro Rajoelina ao zany na ny Armada na ny association rehetra ao anatin'izany ny FI ao ihany koa ny antoko politika sasany. Raha tsy aivina ny 20 febroary lasa teo no nisokatra ny fepitoana fanaterana ny antotan-taratasy teny anivon'ny OVEC izay nifarana tamin'ny 10:00 tamin'ity androany ity. Afaka 27 ora no fantatra na azo raisana na tsy ny filatsahan-kofidiana ireo nisoratra anarana androany. Ny 27 martsa kosa no vinavinaina ivoan'ny lisitra ireo kandida ho solombavambahoaka manerana ny Madagasikara hoy ny seni. Fa tsy nahitana vokatra nisongadina ny fanentanana natao nandritry ny vampitoana nanovana ny lisitry ny mpifidy farany teo ho an'ny fokotany izay nanaovana fanadihadiana. Tafaverina eny anivon'ny fokotany ankehitriny ny lisy mpividianana Fezora Faly. Vanimpotoana fiverenany ny lisitry ny mpifidy eny anivon'ny fokotany mialohan'ny tena ikatonany ny 20 Mei 2024 ho avy izao. Fiainana no hita atao amin'ny fokotany anaty azy isotro sy ny manodidina. Ireo olona nifindrana nodimandry no niala. Narisarisa kosa ireo olom-pirenena tamin'ny fanavaozana sy ny fanoratana anarana ho an'ireo tsy mbola tafiditra anatin'ny lisitra. Roa volana mahery mialohan'ny fifidianana solombavambahoaka tsy misy azo atao intsony raha ny fanazavana. Izy miverina io zany dia fanamarinana sisa no ataon'ny olona fa tsy misy tsony fanoratana vaovao aloha zany tsy misy tsony mihitsy atreto. Zarahatira mampalahelo zao izy tsisy hanoratra mihitsy izy na hoe taninao toinona
fa rehefa tonga indray fifidianan'io sy rehefa le misy kandidaty iny io zay dia iny indray izy miazakazaka. Ho anay ny enina zao ny isan'ny mpifidy. Izany hoe raha 3667 izy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena dia lasa 3658 ny enina raiky ambin'ny folo zany. Ny 2 Desambra hatramin'ny 15 Febroary 2022 raha tsy ahivina no nanaovana ny fanavaozana ny lisitry ny mpifidy isan-taonana ny ralina. Ray faingo 520 isan-jato ankilany ny tapavitrehan'ny olom-pirenena hanamarina na hampiditra ny anarany ao anatin'ny listim-pifidianana raha ny tatitry ny seni ny herinandro mialohan'ny 15 ny Febroary lasa teo. Ohatra faingo 20 isan-jato kosa io ta io manerana ny Madagasikara. Fanroso tamin'ny fandrodana ny ampahantany fanaovan'ny mpianatra fampiarana ao amin'ny école de formation de techniciens agricoles eny Ambatobe ireo teratany vahiny milaza ho tompony tamin'ity androany ity. Miantso ny fandraisana andraikitra ireo mpiasa eo anivon'ny EFTA. Ionona se. Zao dia any amin'ny patron mihitsy zany resaka fahazoan-dalana fa zay hoe mpiasa ny diry ireo mandrava nareo dia mandrava tafo dia mandrava rindrina ozy iry dia manesy. Ny roso tamin'ny fanesorana ny tafo amin'ity trano fanaovan'ny mpianatra fampiarana eto amin'ny école de formation des techniciens agricoles eto Ambatobe ity ireo mpiasa n'ilay teratany vahiny milaza ho tompony ny ampahatany. Tany izay araka ny fanotanterana taminao teto amin'ny fampahalalam-baovao fa tsy fantatra mazava na azy ireo marina na tsy noho ny tsy fanehoan'izy ireo ny antota-taratasy manamarina izany raha notakian'ireo mpiasa. Izao indray ny roso tamin'ny fandravana ny trano tsy nampiseho ny fahazoan-dalana. Mandrava izy amin'izao fotoana zao tsy misalasala mihitsy zareo fa manao abibina be fotsiny ny entana izao mbola ao Inavy ny entana mbola ao? Ao daholo zany ny fiasana rehetrarehetra entina manomana manao réhabilitation trano ny matériel rehetrarehetra ny resaka atelier zany. Zany hoe fanaova mpianatra pratika fanaovana pratika izy ity dia mpianatra tsy afaka manao pratika satria ny tanàna efa mifefeny. Manao ny fandravana io misy fahazoan-dalana naseho no ho anareo mpiasa eto anivon'ny ity sekoly ity. Zay zao no mampahalela rey satria zay raha nitaky fahazoan-dalana dia tsy nisy fahazoan-dalana fa huissier tsy fantatra anarany iny tena ravana izy hoe hogadraina raha vao tsy miala eto dia zay zavatra ikotra mampahalela rey zay no ohatrany hoe manao lomboto zany no tena fahalalana azy. Raha tsy ahivana tanin'ny ministera ny fambolena ity tany ity nanorenana sekoly fanofanana momba ny fambolena sy ny fiompiana naorina tamin'ny taona 570 ka examen no anarany tamin'izany. Niova ho lycée agricole nanomboka ny taona 770 ary izao lasa école de formation de technicien agricole izao. Ny taona 720 no nahare ireo mpiasa eto amin'ity sekoly ity fa nisy olona teo anivon'ny ministera ny fambolena tamin'izany fotoana izany nivarotra ny ampahatany. Ny roso tamin'ny famefenany milaza ho tompony ny taona 720 ary izao miroso amin'ny fandravana trano izao. Miamseho tsikelikely ankehitriny ireo tany-panjakana nisy nivarotra nandritra ny fitondrana teo aloha toa ity tranga ity. Andrasana ny fanazavana avy amin'ny ministera tompon'andraikitra momba ity raharaha eto Ambatobe ity sy ny fandraisana fepetra mifanaraka amin'izany. Famendra eo nitady eo amin'ny fikambanana manohitra ny fitradrana fasimaity ataon'ny Bastoliara sy ireo solontenan'ny mponina sy olom-panjakana avy amin'ny commune dimy voakasika mivantana amin'ny fitrandrana. Yves Richard. Taorian'ny fionandro solontenan'ny mponina sy ny olom-panjakana avy amin'ny commune dimy voakasika mivantana fitrandrana fasimaity ataon'ny orinasa Bastoliara ao Ranobe tamin'ny ministry ny arena Kibontany sy ny loharanokarena stratéjika. Mitony fangatahanizy ireo fa nomezana lalana hitrandraka ho an'ny Bastoliara no ny antony maro. Ny nampiahiahin'ny vahoaka zany le resaka radioactif anefa efa nanaovana visite d'essence zany tany Fort Dauphin tsy mitombina ny filaza hoe pararany izy io mitondra takaitra ho an'ny faritra trandahana. Ny tratran'le ankizy amin'izao dia fa toboka faliana satria hananasa tao amiko ry zareo nandray tanora miisa 5,000. Vao tamin'ny herinandro lasa zay nandraisana zaza miisa 80 efa nanaovana testa. Maro ankilany tsy fanajana ny zon'ny mponina voakasika ny fitrandrahana ataon'ny Bastoliara araka ny voalaza ny fikambanana manohatra ny fitrandrahana izay milaza manana solotena avy amin'ny commune dimy. Laza ny aro hatramin'ny farany zony ireo mponina ny firaisamonim-pirenena. Zoro zay manohitra fa
tsy noho ny ambadika politika araiky ny lazainy sasany akory a fa zay manao ny asanay. Association mazoto a dia fikambanana misy ny solotenan'ireo le fokon'olona voakasiky ny tetikasa fitrandrahana ataon'ny Toliara Sands. Ao amin'ny misy amin'ny commune ny Akilomalinika, misy amin'ny commune Tsiansia, ary misy koa hatrany amin'ny commune n'Akiloka sy Basibasy sy Manombo. Raha toka samy miziriziry amin'ny heviny ny andaniny sy ny ankilany manoloana ny fitrandrahana Fasimainty ataon'ny Mbazy Toliara, tsy mbola misy fanapaka-hevitra tapaka hatreto raha ny fanazavany minisitra tompon'andraikitra omaly. Andrasana araka izany ny toy ny raharaha aorian'ny fidinany fotony ataon'ny ministera ny arena Kibontany sy ny loharano-karena stratejika ny antoerana ny herinandro ho avy izao. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay hinadatsika mahakasika ny fitokonan'ireo fikambanana camionneura rampitso. Eo ihany koa ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy farany herinandro teo ny Arotel ao Antsirabe rehefa aveo. Je suis en poudre, en sachet, dans la riche en vitamine C. Bonjour. 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 Ma patanzaka, zem suta samba sambata. Bonjour. Bonjour Nariwe. Bonjour. Bonjour. Maru karazna gu amnas, salano tazamel amnas. Je suis diabète. Bonjour. Et maintenant avec Mvoul, gagne 3 fois plus d'internet. À l'achat d'un tel manette One Month 2 Go via Mvoul, gagne 6 Go de data en tout. Telma, sa fitque numéro 1 malagasy. La vache qui rit. Sady matsiro. No mampazoto manery. Misy calcium sy vitamine ary fer ihany koa. Mahazo fafinaretana ery ny ankizy. Efa na ny lehibe ihany koa. La vache qui rit. Ho finaritra ny tontolo andronao. Pour vos travaux à risque, éliminez le danger. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adaptée aux besoins du quotidien. Disponible chez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine matchiaoze. Sardine trésor. Mety be miaraka amin'ny salady, mofo, na hoe atao goûter ny ankizy. Sakafo rehetrarehetra e. Hasoandrala ela miaraka amin'ny tsakitsaky. Sardine trésor. Qualité nazy ao tsara. Riche en oméga. Ilaina be rehefa mifety indrindra moa fa miaraka amin'ny fianakaviana. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Est-ce que t'es prête? De toute ma vie, je n'ai jamais été aussi prête que maintenant. Tu sais que je t'aime et que rien ne changera ça. Je suis à toi et t'es à moi, c'est tout. C'est toi et moi pour toujours. Fanny, faut que je te dise quelque chose. Levons nos verres à cette nouvelle vie. Tish va avoir l'enfant de Fanny.
J'espère que c'est un garçon. Allez, viens voir ton père. T'es une bonne fille, et je suis fier de toi. Ne l'oublie jamais. Et qui sera responsable de cet enfant? Son père et sa mère. Quand je te prends dans mes bras, c'est notre enfant que je tiens dans mes bras aussi. On trouvera un moyen. C'est un enfant du péché. Cet enfant est celui de votre fils. Quelle différence cela peut faire? Comment il est arrivé? Relève la tête, ma sœur. Veneto amin'ny fampalalam-bavao isika. Anatanteraka fitokonana eny Ambomalaza ny fikambanan'ny camionneur rampitso raha ny fanazavan'ny filohan'ny ACT tamin'ny ity androany ity ny fanipahany didy amandalana navoaka ministeran'ny tontolo iainana sy ny ministeran'ny fitaterana no antony izay fitokonana izay fanampalazavana. Zany hoe le décret-ny forêt tsy foana fa ato ampahantanana Antananarivo zay misy aire de repos eo an'izany no nifoanan'ny ministre. Bon, izay zany vahoaka madinika samy fanjakana reo. Adiny fanjakana samy fanjakana tia dia androany zany zay manambara. Fa arapitso raha tsy hita filaminan'izay hoe tsy fanateterana ny tia arrêté interministériel ty. Raha tsy tanteraka zany ty arrêté ministériel ty dia anao grève zay any Ambomangakely arapitso maraina amin'ny sivy. Averina indray mandeha manao grève zay rapitso maraina amin'ny sivy. Misy zay satria efa fampiresaka tamin'ny forêt zay teo fa nanaiky ny forêt hoe allo zay samy fanjakana ifandamina. Efa nifampiresaka tany ministère transport raha izao dia efa niteny koa ministère transport ifampiantso zareo dia ifampivory. Izay zany le vahoaka madinika tsy ao anatiny nanao sonia dia miandry. Fantanterahana omaly ary mitoy androany fifamindram-pahefana teo amin'ny secrétaire général ministère fanabeazam-pirenena fampianarana teknika ary ny fanaofanana arakasa vaovao sy ny secrétaire général teo aloha teo ihany koa mifamindram-pahefana teo amin'ny secrétaire général UNESCO vaovao sy ny secrétaire général UNESCO teo aloha fanamparazavana. Lara-pahamena aloha zany dia izay fametrahana an'ireo rafitra rehetra sy ny ratsamangaika hatrany fotony satria ny mahazatra antsika dia mitokana ny draine dia mitokana ny délégué any fampianarana ara-teknika. Eo ihany koa zany ireo fanofanana izay hipetraka any amin'ny faritra sy ny district satria hipetraka tsoaty zany gouvernoura isaky ny faritra 3 eto Madagasikara miampy an'ilay faritra vaovao ka arakaraka an'ireo ataontsika hoe zavatra voajanahary akora voajanahary azo avadika ho loharanimbola sy ho loharanokarena zany ireo no tokony fanofana tolotra fanofanana omena ny tanora malagasy any amin'ireo toerana ireo. Lafa vaovao hafa tanteraka kosa indray dia mihoatra ny 700 ny tany tsy fanjari-sakafo ho an'ny zazalatsaky ny 5 taona ao amin'ny distrikany Amparafaravola. Antsipirizy izay entin'ny Yves Richard. Ray amroa amin'ireo zaza latsaky ny 5 taona ao anatin'ny distrikany Amparafaravola. Faritra loatra mangoro amin'izao fotoana ny tratran'ny retard de croissance na ny fahatarany ny fitombon'ny zaza sy ny aretina amenira ny fanadiadiana. Ankoatra ny tsy fahaizany ray aman-dreny mampifangaro ny sakafo be otrikaina, ilainy ny zaza amin'ny fitombona ara-batana sy ara-tsaina. Olana ihany koa ny tsy fampian'ireo mpisehatra amin'ny tontolo ny fanjari-tsakafo, manampy amin'ny fanomezana torolalana samihafa. Tetika sanatsarana ny fomba fisakafoan'ny zaza na ny PFOA, izay vatsian'ny vondriny Europeanina vola arak'izany, no atomboka ny antoerana ao anatiny 6 volana. Araka nambara teo misy an'ilay hoe responsif vidinina izay paikady anankiray entina mandrisika ny zaza sakafo. Ny olana mantsy dia izao, ny zaza zany rehefa misakafo zany, dia rehefa misakafo ny zaza dia tsy mahalany ny tena anjara sakafo tokony hohanina izy. Araka nambarantsika teo zany raha ohatra ka 30 grammes par kilo de poids corporel zay zany ny vavon'ny zaza, ny atsasany ihany no lany rehefa misakafo izy. Raha ohatra zany izy misakafo maraina, atoandro hariva tsy ampy ny zavatra hohanina. Raha pitso raha afaka pitso dia lasa tsy ampy zany. Ka zay mahatonga ny nitady izay paikady izay hoe ahoana zany fomba handrisihana ny zaza sakafo. Nampahafantarin'ireo mpisehatra sy ny mpiara-miombonantoka teny Ankorondrano androany ny atrikasa ho fanombohana ny tetikasa hanatsarana ny fomba fisakafoan'ny zaza latsaka ny 5 taona. Atomboka ao amin'ny distrikany Amparafaravola ny tetikasa ka ho aparitaka amin'ny faritra maro manerana amin'ny Madagasikara ho fiarahamientana amin'ny ady amin'ny tsy fanjari-tsakafo mitarazoka. Fanahitana fiakarany 4,3 raha oharina tamin'ny taona 2024 ireo mpizahatany tonga eto Madagasikara.
Antony iray lehibe mampiakatra izany fampahafantarana ny zava-misy eto Madagasikara mba hisarihana azy ireo hitsidika eto amintsika. Henri Floro. Nahitana fiakarana enina faingo telo isan-jato ny isan'ireo mpizahatany tonga nitsisika teto Madagasikara naritra iny taona 2020 lasa iny. Na eo zao ny fivaovan'ny ny toetrandro sy ny tsy fandriam-pahalemana nisy teto amintsika. Ahafahany mamantatra ny tany fizahantany eto amintsika, ny fahamoron'ireo mpizahatany mitsidika ireny valan-javaboary ireny. Ny 80 hatramin'ny 580 isan-jaton'ireo vahiny tonga eto Madagasikara no mitsidika ireny valan-javaboary ireny. Valan-javaboary 5 no tena nahitana fiakarana ny isan'izay mpizahatany izay, toy ny ao Andasibe, Montagne d'Ambre, Ambohitately sy ny maro hafa. Ny fampafantarana ny Madagasikara amin'ireo firenena hafa no fototra iray lehibe na tonga ny fiakarana isalanisanyireo mpizahatany io. Dia ny asan'ny promotion ny Office National du Tourisme anisan'ny ngeza be mampiakatra ny tany mihitsy. Tsy nijanona mihitsy zany ny Office National du Tourisme tamin'ny namborana azy vao 20 taona zao. Enjana ny asany io satria mampafantatra ny velany dia miresaka amin'ny olona mpandefa ny tourisme aty Madagasikara, touriste aty Madagasikara, dia manao ny atao hoe salon. Inona moa ny mahatonga ny salon hanampy anay be dehibe. Any amin'ireny salon reny no ifanenan'ny olona mpandefa touriste aty Madagasikara, agence, tour opérateur, lehibe, ny kely, dia mifanena amin'ny mpiasan'ny Office National du Tourisme sy ny opérateur gasy izay hoentiny ny Office National du Tourisme ny andafy. Mifanenao reo dia miresaka inona ny zava-misy any aminareo, inona ny ovo, inona ny tsara, dia mandresy lahatra reo. Vao vita io salon io lasa reo olona reo mandeha reo mitodika any amin'ny touriste any aminy dia milaza hoe zao ny zava-baovao any Madagasikara, zao ny zavatra tsara any. Na eo aza izany, ilaina ny fanarara-maso entitra sy ny fikajiana ireo valan-javaboary misy eto amintsika. Ny fitaizana, fikolokoloana nireo le valan-javaboary reo, indrindra moa fa le toerana andalovan'ireo touriste reo, circuit zany, accueil zany, fandraisana ny olona any amin'ny any ambanivohitra zay tondrana azy eny zany. Izay dia mahasarika azy toa. Izay mahafantatra fa ahoana moa ny ahafantaran'ny olona hoe salamitsena le valan-javaboary dia ny miditra amin'ilay tsena manahirana. Eritrereto anie zany ilay tetanàn-dehibe azy dia tsy maintsy mitady fomba zahay na dia manahirana anay azy io satria tsy mahakasika an'ilay fiarovana ataonay. Sehatra iray isan'ny mampidi-bola ho an'ny fanjakana malagasy, eo ihany koa ny vahoaka ny sehatry ny fizahantany. Ny fanamafisana ny fahaiza-manao sy ny fanarahamaso ny toerana be mpitsidika araka izany no ilana ny fanatsarana sy fikolokoloana mba hampiakatra indray ny isan'ireo mpizahatany tonga mitsidika ny Madagasikara. Fantokanana tamin'ny fomba ofisialy ny farany herinandro teo ny Arotel ao Antsirabe. Endrika vaovao sy fanatsarana amin'ny fenitra iraisam-pirenena tanteraka ankehitriny no hita amin'ny Arotel ankoatry ny tolotra maro samihafa. Henri Floro. Amin'ny alalan'ny tenanay no napahana ny ivanty mba hitsofana rano zao ary Arotel ty mba bolava iainana izy ary tsy fakotsy. Ny sabotsy lasa teo no nisokafana tamin'ny fomba ofisialy ny Arotel ao Antsirabe taoriany ny fikataon'izany tamin'ny taona 2020. Nentina namola volana ny fanavaozana sy ny fandaminana eo amin'ny sehatra ny matianina kokoa no antony fotoana naharitra ny katonana izay. Endrika vaovao tanteraka araka izany ny Arotel ao Antsirabe manomboka izao. Zava-baovao maro ihany koa no hita ao ankehitriny. Dia natao zany ny travaux de réhabilitation izay nisy fanamboarana ny efitra rehetrarehetra araka ny hitantsika tao. Misy koa ny fanitarana ny salle de réception ary koa ny restaurant anankiroa dia ny agapy sy ny cantine zany. Misalotra endrika vaovao tokoa ary manaraka ny toetrandro sy manara-penitra izany salle de banquet sy ny restaurant zany. Fa tsy izay ihany tompoko no zavatra namboarina tato amin'ny Arotel satria dia nasiana ihany koa ny fanitarana. Dia misy ny atao hoe spa na centre de remise en forme izay misy sauna, hammam, centre de gym, salle de gym ary misy ihany koa ny salle de massage ary tsy tazantsika etsy ambony atsika ny piscine lehibe iray izay mitsangana. Izany rehetrarehetra zany dia natao mba ahafahana manome fahafapo bebe kokoa ny mpanjifa ary anakaiky bebe kokoa ny
ny fenitra iraisam-pirenena. Tonga nitokana sy nanome voninahitra zany tany an-toerana ny sekretera jeneraly ny ministera ny fizahantany sy ireo olo manan-kaja maro. Isan'ny reharena ny tsirabe ny efisian'ny Arotel noho izy efa nisy antaonany maro. Manana toeram-pandraisam-bahiny roa ny Arotel ankehitriny, ny ao ny Manda Beach Full Point, eo ihany koa ity vao nisokafana ity. Isokatra tsy ho ela ihany koa ny Arotel ao Nosy-Be Elville. Tontolon'ny fanatanjahantena taranja baolina kitra miverina ho mpanazatra ny kluba Espagnola Real de Madrid indray Zinedine Zidane araky ny vaovao navoaka ny gazety any toerana. Velim-panantenana ary manantena rivo vaovao indray ireo mpankafia Real de Madrid na ny Merengue Yona Sena. Taorian'ny fivorian'ireo mpitantana eo anivon'ny kluba Espagnola Real de Madrid ny sosikevitra sy ny fandresen-dahatra maro samihafa fantatra fa nanaiky niverina ho mpanazatra ny Real de Madrid indray Zinedine Zidane. Nanisy aza ny fanirian'ny mpitantana ny Juventus de Turin any Zizou ity club nahazo ny vokatra tsara ity no nofinidiny iverenana. Izy araka izany no nandimby ny Santiago Solari. Adidy mankadiry no miandry ity mpanazatra ity amin'ny famerenana indray nilaza ny Real de Madrid izay raraka teo amin'ny dingany ampavalon-dala ny Ligue des Champions farany teo. Eo ihany koa ny fahatarana isa 12 eo amin'ny Liga amin'izao andro fa 17 izao. Fifanarahana hatramin'ny volana Jiona 12 sy 20 no nifanarahan'ireo tota raha ny vaovao navoaka ny gazety Espanyol. Ary nanaiky andokarama hatramin'ny 40 tapitrisa euro isan-taona i Florentino Perez filohan'ny Real de Madrid amin'izao fiverenany Zinedine Zidane izao. Isan'ireo mpilalao tiany Zizou anatevin-daharana ny Real de Madrid i Eden Hazard, Kylian Mbappé, Harry Kane ary Neymar. Ho an'ny mpankafy ny Real de Madrid sendra ny mpanao gazety, afaliana sy fanantenana no nandraisan'izy ireo izao fiverenany Zinedine Zidane anazatra ny Real de Madrid izao. Ia, vona eno an'le vaovao nafinaritra be moa ny mpanohana ny Real Madrid dia tena faly hoe niverina Zidane, verina ao amin'ny Real Madrid, tena faly ny mpankafy ary miandry zavatra vaovao avy any amin'ny Zidane indray izay efa nitondran'ny Real Madrid hatramin'izay dia nivokatra tsara anatsarana an'izany ekipan'ny Real Madrid izany. Miandry mercato vaovao indray izay mpankafy satria efa tsy ohatry moa Cristiano Ronaldo dia tsy maintsy manamafy miandry an'izay zavatra mety iseho izay mpankafy. Ohatra fotsiny miandry ny Hazard, eo ihany koa Kylian Mbappé sy ireo maro samihafa izay eritreretin'ny Zidane hanamafy ny Real Madrid. Faly hoe raha ny madridista rehetra aloha sura fa tena faly amin'izay satria izy taloha teo izao tondra fandresana betsaka ho an'ny Real, tondra coupe palmarès ny 3 LDC successifs. Dia mino angamba fa izy ny lakile ny fahombiazan'ny Real hatramin'izay izy teo dia nialy izy dia nibanga be fahabangana hitany iny. Izay fa dia antsika maresaka iraisam-pirenena any Algérie taorian'ny fanambarany Abdelaziz Bouteflika Fatsianoy amin'ny fotoam-piasan'ny fandimy intsony fandresena mezinezina nidikany ireo vahoaka manohatra ny filatsako vidinany ity filoha ity fanadina. Any Algérie fandresena lehibe no azon'ireo vahoaka ny antoerana amin'izao tsy firotsahan'ny filoha Abdelaziz Bouteflika amin'ny fotoam-piasana fahadimy izao. Ireo vahoaka ireo izay nidina an-dalambe nanomboka ny 12 febroary lasa teo. Ny filoha Abdelaziz izay nambara fa tsy hirotsaka amin'ny fifidianana filoham-pirenena any an-toerana raha toka fitom-piasana fandiminy ity filoha ity ny tom-piasana manaraka. Ankilany nanamafy ihany koa ny tenany fa tsy mbola fantatra ny andro sy ny daty anatanterahana ny fifidianana raha toka ny 12 aprily izao no hanaovan'izany. Fikasana izay raisin'ireo vahoaka ho fanitarana izao fotoam-piasana fa efatra ity filoha ity. Tetsy ankilany, nesorina tamin'ny toerana maha-Prime Ministra azy ihany koa i Ahmed Ouyaya, izay isan'ireo mpitarika nietsika tany an-toerana. Sarotra nefa ny mahita fanavaozana ny mpitarika, raha toka ny fitantanan-draram-panjakana misy izay miankina amin'olona roa akaiky ny filoha, ny ministry ny ati-tany Nourdine Bedoui, izay tohanany Ramtane Lamamra, diplomaty izay voatendry ho Prime Ministra lefitra sy ny ministra ny raharaham-bahiny. Alohan'ny sarana daviana aminao vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Fitsidiana maro no nataon'ny filoha Andry Rajoelina tao Nosy Maurice tamin'ity androany ity nanomboka io hariva io ny fankalazana ny fetiny fahaleovan-tenan'i Maurice izay atao amin'ny Champ de Mars ao Port-Louis.
fa olona roa no nahiditra amponja vonjomaika manoloana ny raharaha famarotana ny zaridaina Antaninarenina sy ny CEG Analamahitsy araky ny didim-pitsarana ny voaka alina. Dia izay mamanana vaovao tamin'ity alina ity soranao nanaraka izany sofa tsara daholo. Sardine trésor. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Maro karazana goût aminazy, tsara loatra zamiana aminazy. Jitsika jiaby. Bonjour. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Batimax. Nanolotra anao teo ny vaovao. Lavage Kiri. Narainao teo ny vaovao miaraka amin'ny Lavage Kiri ho finaritra ny tontolo andronao. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao.